tratrany tanjona ho an'ny fikambanana association Vilavatsoa na ny AWT tamin'ny fikarakarana fifananana baolina kitra na rahana fety be tetsy amikanja Mahamasina etsika izay nirahan'izy ireo ny entana tamin'ny fikambanan'ny artiste na ny mpanakanto malagasy tao anatin'ity fety sy lalao baolina kitra natao tetsy amikanja Mahamasina omaly sabotsy ity dia tonga teny atoerana avokoa ny mpanakanto sady ny lalao baolina kitra araka izany izy ireo no niakatsehatra anampiseho araky ny efa nampanantenain'izy ireo dia fety be narahana baolina kitra goavana tokoa no nitranga tetsy amikanja Mahamasina ny sabotsy tontolo andro teo nandritra n'ilay hetsika la grande finale des artistes sportifs nokarakarain'ny association Vilavatsoa na ny AWT sy ny fikambanan'ny mpanakanto malagasy. Akoatra ireo lalao baolina kitra efatra natao teny ambony-kianja tokoa mantsy dia samy nampiseho ny talenta ny teny an-tsehatra avokoa ireo mpanakanto maherin'ny 7 tonga teny toerana. Ho an'ny association Vilavatsoa dia tratrany tanjona tamin'ity hetsika fiarahamientana tamin'ny mpanakanto malagasy ity. Ny tanjona aloha dia amin'ny ankapobeny dia satranay satria ny tanjona petsakay dia ny ampahafantaranay ny olona rehetrarehetra raha Madagasikara fa misy ny fiarahana amin'ireo artiste maro fikambanana Vilavatsoa manao sportif dia izay no natonga anay nanao ny famarana ny eto Mahamasina androany ampahalalana ny rehetra fa miainao anatin'ny sport tanteraka koa ny artiste amin'ny saison zao. Aorinan'ity la grande finale ity dia inona ny hetsika manaraka ho karakarain'ny Vilavatsoa? Ny aorinan'ity moa ity sy grande finale ity zany dia efa sady fisokafan'ny fahafolontaonan'ny association des artistes sportifs dia ny aorinan'ity Vatsoa dia manao n'izay fankalazana fahafolontaona zay raha amin'ireo artiste mikambana ao anatiny dia nahazatsany Vilavatsoa koa hatramin'izay manavana anazy eo amin'ny fanaovana asa sosialy dia manohy hatrany ny asa sosialy izay mahazatsa anay zao. Nisatatra ny lalao moa ny fionana teo amin'ny vehivavy mpanakanto sy ny ekipa vehivavy ny AWT. Manarak'izay teo amin'ny fiadinan'ny larana fahatelo dia taorian'ny fandakana tiro but 3-0 no nivoahan'ny ekipan'ny FC Vatsoa Mpandresy nanoloana ny ekipan'ny Fandrama FC. Teo amin'ny lalao famaranana indray dia ny ekipan'ny Vilinandroy ireto miakanjo manga tanora amin'ny sary reto no vosotra ho tompon-daka rehefa nandresy ny ekipan'ny FCA Andry Dadlov Sil Mario Folakalakle tamin'ny Raino Ohatra. Zao ilay izy alohan'ny Giramitsivo zany dia misy démonstration kely anankiray izay iseho eto misy olona anankiray izy ity engenefa tsy ho maty sanatsiany resaka. Ary farany dia nisaraka ady Sahala Rainoray ny ekipan'ny artiste national sy ny leader de groupe. Tsara manamarika fa akoatra ny fikarakarana hetsika goavana tahaka izao dia misehatra amin'ny zavatra hafa maro ny association Vilavatsoa. Izany dia nataon'izy ireo hanampiana ny hempiarabelona aminy.